Finaritra rô, finaritra tsika rehetra, finaritra tsika jiaby atao anatin'ny fandarana mazava ho azy finaritra rô sy ny alalaony sehatra. Fandarana mahafinaritra sady mitaiza no mampiala voly fampizarantsika zavatra maro ihany koa indrindra atao anatin'ny zanam-pandarana 3 minitra ho an'ny fifamoivoizana izay tsy zoviana aminao fa dia atolotra sisy ny radio sy télé ary ny auto école orientale ny CFTP 11 ary ny ISFSP fanamarihana kely fotsiny averintsika eto foana isan'andro aloha satria mbola betsaka ihany ny diso lalana fa ny CFTP 11 sy ny auto école orientale ary ny ISFSP dia niova toerana eo amora feno misy atsika an'izao apitany hôtel Baobab amorona arabe izy io fa tsy misy miditra lalapasika vao tonga amin'ny hôtel Baobab ianao dia mitazana mahita an'ilay plaque auto école orientale CFTP 11 ary ISF SP zay no elona zay ny foy fa dia araky ny mahazatra ny fampizaratra antsika atao anatin'ity zanam-pandarana 3 minitra ho an'ny fifamoivoizana arak'izany moa dia tsy maintsy resaka fifamoivoizana no ataontsika ato mba hampirindra ny fifamoivoizana mba hisoroana ny loza mba tsy handanina fotoana eny amin'ny fifamoivoizana moa zany dia atao amin'ny resaka code de la route indrindra zany norasantsika androany indray ary norasantsika androany dia makasika ny atao hoe double stationnement ina moa zany le ataontsika hoe double stationnement zany dia ny fijanonana eny amina toerana aloha tonga dia ohatra anao nazavaitsika azy mba tonga atsika mba ho pratika kokoa izy amin'ny fiainantsika andavanandro zany hoe raha ohatra zany tsika ka mandeha eny amin'ny lalana eny amin'ny arabe ohatra misy fiara anankiray mijanona avy eto ankavanana dia iny ianao zany fa andeha hijanona ianao zany le mitondra an'le fiara dia ajanonao mifanandrify amin'ilay fiara eo amin'ny ankavanana fa dia ataonao eo amin'ny ankavia le fiaranao raha ohatra hoe malalaka be ny lalana mety mbola misy atao hoe fandeferana azo ekena zany ao anatin'izay fa ny double stationnement zany dia tena tsy azo atao satria lasa manery zany tsika manery ny fiara hafa mpampiasa ny lalana ary mety hitera-dozy zay mazava ho azy ny tsy fanajana an'izay mety hiteraka fitohanan'ny fifamoivoizana koa na ny hoe embouteillage moa zany io dia manan-kera araka ny tenentsika fa na hoe ho ana tuk-tuk zany na ho ana ny tomobile rehetra ny mpampiasa tomobile tsotra zany tsy azo atao zany no manao ny atao hoe double stationnement na mijanona mifanandrify eo amin'ny lalany fa azotsika atao kosa mba mijery malaladalaka koa tsy ataontsika mifanandrify izy zany asa tokatrizao hoe zany nahitana ny sary fa jerevantsika eo amin'ny sary ihany moa zany tokony mba somary mielanelana zany mba tsy tena mifanandrify zany fa mba somary manao ohatran'izao zany izy mba hatonga antsika tsy hanao ilay ataontsika hoe double stationnement satria manjary lasa hiteraka fitohanana amin'ny fifamoivoizana moa zany mazava ho azy fa tsy mety zany ary anisan'ny tanjontsika no mba fifampizarana mety zavatra kely zany fa mety hanampy be atsika ao anatin'izay rehetrarehetra dia zay indray ny torohevitra tsotsotra menantsika androany mankasitraka tompoko lahy mankatelina tompoko vavy